Miaraba mpanaraka ny RDP live eto Ambatofotsy Ambohiborona EKAR Sainte Thérèse ny Jesosy zazakely koa araho ary ina olona teraka tamin'ny 700 ny tenako dadanay nanisany nanolo ty fiangonana tia dia nahavita azy ny joro ohatran'izao hatramin'izao mandrakitsy ny androany ary lovatsofina no ndraiso no nahafantarako an'reto zavatra reto dia minona ny tenana ny fiangonana voalohany aloha dia tao Ambohiborona tsy nanina tao avaradalana io. Minona ny tenana ny fiangonana faharoa dia tao atsimonydalana indray. Reto olona voatantara reto tsy arakara sy ny feondoha fa ny tenana ny fiangonana ireto avy iray aman-dreny tao Gabriely avy Morano Atsimo, Rabevala avy Morano Atsimo, zany delako raranay vo avy eto Ambohiborona ihany io. Père Joel avy eto Ambodovona andefany Richard, Alphonse Raitanao avy Ambohiborona Bemosandro Richard. Jaray bao avy ato Ambohiborona ato. Rabenay vo avy eto Amboanjobe ambany eto. Père Manga Rotomanga avy Amboanjobe ambany eo. Randrenjanaka avy Amboanjobe ambany eo. Joseph Arakotomavo avy Amboanjobe ambany eo. Dia tarana ndetraretra zany mbelipatana avy eo amin'ireo taranakareo taranaka rabenay zany no nisy anankiray lasa mopera teto mitorany ty taranaka rabenay mopera zany zista zanak'le raha Gabriel mpampianatra io lasa mopera io. Dia reto avy reo mopera ny olona teto voalohany zany zinan'olona ny fiangonana tia mopera Borza Emile vazaha io. Dia mopera nisy Bobosco vazaha ihany koa io. Pera remoka avany atenim-be io. Izay no mopera fandimby teo aloha tamin'ny voalohany. Izay vao nisy ndraiky mopera fandimby. Reto avy ny katesista tamin'ny niara-niasa tamin'ireo mopera fandimby teto reo. Dia Rira Joel zany delako randrenay Javera Kotloe. Dia izay vao niampana reto katesista vaovao reto erasy amaita Randria sy zay fotsy tsy fantako dia nanarana fa Randria sy Rakatlalay. Zay vao fahafantarako azy. Reo miorina ny fiangonana zany reo fototra lehibe indrindra izay nandrena ny fiangonana. Rehefa fantatsika ny tantaran'ny EKAR Sainte Thérèse ny Jesosy zazakely eto Ambohiborona Ambatofotsy dia andao indray antsika anaraka ny toerana misy azy ary ny andraikitra sahaniny eto amin'ny diocèse izay misy azy koa araho ary. Aty Ambohiborona Ambatofotsy misy anay mikasika ny fiangonana no resahanay eto. Ny anarana eto ny fiangonana io dia Sainte Thérèse ny Jesosy zazakely, zay zany no anarana netiny. Dia ny tantaran'ny fiangonana moa zany voalohany dia ny dadabeako zany no nitarika ny olona ny vavaka voalohany teto tery avaratra ny tranondrazana ery tapitana ery satria ty toerana misy anay ty dia ety andrefan'ny tanàna zany hoe eto amin'ity tranoko ty no nangalana feo. Dia ny dadabe dadan'ny papanay zany no karazan'ny olona nitarika voalohan'ny olona ivavaka mbola tsy nisy fiangonana zay. Fa taty aoriana vao niorina ny fiangonana zay niorina tamin'ny taona 1990. Io fiangonana io dia renivohitr'ny district zany hoe misy zanam-piangonana 9 zany mandrafitra azy. Diocèse n'Antsirabe, zay no diocèse misy anay vikarian'ny Faratsiho satria aty atsinanana 30 km aty atsinanan'ny Faratsiho no misy an'izao toeran'izao zany hoe eto karatra mihitsy zany tendrombohitra karatra zao ry atsinanana ry. Dia mihoatra an'io ny Ambatolampy Ambomandroso fa eto ambodina karatra mihitsy zany hoe Ambohiborona Ambatofotsy zany. Dia ao anatin'ny fiangonana io dia efa be dia be ny fikambanana masina amin'ny kristianina moa dia maro izay mivavaka amin'ny fiangonana io. Dia misy fikambanana ohatran'ny fiangonana rehetra hoe misy ny fikambanany MDMK, ny garde d'honneur, ny FTK, Fanilo, ny fikambanan'izany hoe Mariskirina zany zay tarindry masera miaraka misala mifampandrosoana an'io zany miaraka amin'ireo mopera ao.